mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7-10. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika ry Andriamanitra ray tsara indrindra, ray mpamonjy, ray be fitiavana, ray ambonin'ny zavatra rehetra. Sotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo fa mbola nosokafanao indray ny andro androano anay. Tsy hoe izay no marina indrindra ka nanokafanao an'izany andro izany, fa kosa Tompo Andriamanitra noho ny famondraponao, noho ny fandeferanao, nanokafanao an'ity andro anankiray ity. Fampahiry amin'ny teninao izay Tompo androany, ary mangataka indrindra ny fahendrem-panahy avy aminao. Andefeno ny fanamasinao Tompo raha nambarana izany teny izany. Ireo izay mandrerehitra kosa, na iza na iza mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao, dia hanova azy ianao Jesosy androany. Amin'ny anaranao Kristy no mitrahana izany vavaka izany. Amen. Finaritra indrindra rahalahy malala amin'ny Tompo ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fiadanana ho anao dia mirary indray ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo aminao mandritra ny tontolo androany. Dia amin'ity androany ity dia ifampahery indray tsika amin'ny tenin'Andriamanitra, fampianarana tsotra mahitsy izay atolotra aminao ary mifototra hatrany hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly izany. Rahalahy malala amin'ny Tompo ny lehilahy hono mazana amin'ny ankapobeny dia voalaza fa hoe tsy dia manana faharetana loatra eo amin'ny fiainana, tsy dia manana faharetana loatra any amin'ny toeram-piasana. Lehilahy hono araka amin'ny fandanian'ny fiarahamonina dia voalaza fa tsy tena manana faharetana loatra na any amin'ny aretina aza, tsy manana faharetana loatra amin'ny fiainana ankapobeny. Fandanian'ny fiarahamonina izany, mety ho marina, mety tsy ho marina amin'ny ankapobeny. Misy kosa anefa ireo izay mba hoe manana toe-po voajanahazy, manam-paharetana ihany koa na izany na tsy izany aza. Kanefa ny atao hoe faharetana dia tsy tena hoe toetra lovaina akory izy io. Raha ny Baiboly sy ny fomba fijery kristianina no tenentsika dia tsy tena hoe toetra lovaina hatrany ankibondreny akory izany hoe faharetana izany. Misy fomba fandika azy ihany moa ny faharetana rahalahy malala. Ao anatin'ny voambolana teny frantsay ao raha mijery dictionnaire tsika dia mety misy heviny anankiroa ilay hoe faharetana. Ny anankiray dia hoe endurance, fa ny anankiray kosa dia hoe persévérance. Ary izay dikany faharoa izay no mba tena tiako entina aminao androany, satria ilay atao hoe faharetana, atao hoe persévérance dia tena faharetana ao anaty mihitsy, tena any anatin'ny toe-po mihitsy ilay faharetana. Ary izay mba tiako amparezina ny lehilahy rehetrarehetra androany. Ary eto dia mba manasa foana hoe ny vehivavy izay mba mandre an'izao tenin'Andriamanitra dia mba akalesona koa ianao androany ranabavy, satria misy antony goavana be mba hianonao an'izao tenin'Andriamanitra izao. Etsy an-tany koa nefany dia mba tiako ihany koa no mampafantatra anao fa be dia be, na dia voalaza aza fa hoe tsy tena manam-paharetana hono ny lehilahy. Eny mety hoe keny izany, kanefa mba teteny aminao fa ao anaty Baiboly dia misy lehilahy tena nanam-paharetana tokoa izy, tena nanam-paharetana ary tena nampihetsi-po an'Andriamanitra.
n'Andriamanitra aza dia mba tena hoe mba azo lazaina hoe talanjona sy tolagaga tamin'izany faharetana izany lehilahy zany. Na me ohatra na ohatra hoe Abrahama dia lehilahy tena nanana faharetana mihitsy teo amin'ny fanahy izay nataon'Andriamanitra taminy. Joba dia fantaritsika tsara zany tantaran'izany lehilahy goavany finoana ao amin'ny Baiboly zany hoe raha nisy lehilahy tena nanana faharetana natao anatin'ny hirifiry sy tena atao anatin'ny zavatra farany sarotra indrindra azy dia zany Job zany, lehilahy goavany zany ao amin'ny Baiboly. Elisa, lay azo soratana tsotsotra hoe zanaky Elipa aminany ara-panavy, azo soratana ho tahaka an'izany. Fa io Elisa io dia tena tsy nisaraka mihitsy tamin'ny Eli, mandra-pampiakatry Jehovah Andriamanitra ny Eli tamin'ny kalesy afo. Dia tsy nisaraka tamin'ny Eli mihitsy zany Elisa izany vokany. Tena roa avoeny ny fahagagana nataony Eli no vitany Elisa. Raha navita fahagagana eniny Eli dia 12 ny fahagagana vitany Elisa. Jero tsara, faharetana goavany zany. Noa izay 100 taona nampanamboarin'Andriamanitra samby fiara. Itiretiko ry havana fa faharetana goavany zany hoe 100 taona manao samby fiara zany ary rehefa 500 taona Noa no nanao samby fiara. Timoty lay pasteur tamin'ny fiangonana anankiray tany Efesosy izay zanaky Paoly ara-panahy dia tena nanana faharetana goavana ihany koa. Teo amin'ny fianarana teo amin'ny Paoly ary tsy nisaraka tamin'ny Paoly mihitsy izy. Ary zany no nahatonga ny Timoty ho tafavoaka lavitra dia lavitra teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary teny lehilahy anankiray aminao ato anaty Baiboly izay mety efa fantatra ary mety ampietsi-poanao mihitsy aza ny faharetana zany lehilahy zany. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy Tompo. Zany lehilahy zany rahalamalala tena nanana faharetana goavana dia goavana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny porofo ny faharetana latsaka ny rany. Ary dia nateteny ho asoanao zany raha zany. Zany no karazana ataoko hoe lehilahy nanana faharetana goavana ary tena nampietsi-po an'Andriamanitra ao anatina Baiboly. Eto dia mba hiteny aminao hoe inona raha ny mety mahatonga ny tsy faharetana eo amin'ny lehilahy. Raha voalazantsika toetrandro ankapobeny satria voalazan'ny Paoly apôstôly moa ry havana hoe miaratsy ange ozy izy zao fiainan'izao hoe tena miaratsy zao fiainan'izao. Dia angamba zany faratsian'ny fiainan'izany mety mahatonga ny lehilahy mety tsy manana faharetana intsony. Andao mety toekena ihany zany. Fa raha mba ny fandiniana ry havana eo amin'ny fiainana ankapobeny sy ny Baiboly mihitsy koa aza dia mba misy an'ireto zavatra vitsivitsy reto mety mahatonga ny tsy faharetana ao amin'ny lehilahy. Raisinao tsara zao fampianaran'izao satria tena zavatra tsotra ny teneniko anao dia andraitsika androany hoe inona ny zavatra tena tokony ataontsika. Antony mety mahatonga ny tsy faharetana eo amin'ny lehilahy dia ny tsy fetezana handalo zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Raha malala be dia be ny lehilahy tsy manana faharetana intsony amin'izao fotoan'izao satria tsy te handalo zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Ary tsy izany moa ve ry havana ny mahatonga ny lehilahy tena tafaroboka any amin'ny asa ratsy. Tsy mety mandalo zavatsarotra intsony eo amin'ny fiainana fa ohatrany hoe te hanakarena tampoka. Jesosy tena mpianatra an'izany hoe izay te hanakarena tampoka ao izy dia efa manimba ny fiainana izy. Davida dia nanoratra teny any amin'ny Psalamy 119 ny andinin'ny faha 170 dia milaza manao hoe soa ihany aho izy nampahoriana mba hianarako ny didinao. Soa ihany aho nampahoriana hianarako ny didinao. Antony anankiray zany mahatonga ny olona tsy manana faharetana ny lehilahy tsy manana faharetana loatra dia zao hoe tsy te handalo zavatra sarotra mihitsy izy eo amin'ny fiainany. Fotrany te handalo zavatra milamindamina foana. Tsika dia ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia tsy nataon'Andriamanitra mihitsy hoe misosa be foana. Tsy zany ny fiainantsika eto. Fa Jesosy kosa dia niteny hoe zaho ozy izy tsy mangataka azy mantsy ny mpianany hiala amin'izao tontolo izao fa mangataka fa niaro azy amin'ny ratsy no angatahako. Hitanao zany. Antony faharoa mety mahatonga ny lehilahy tsy manana faharetana mihitsy dia aleo jerena ihany koa fa mety ny fiainana nandalovana izy io taloha. Mety ny fitezany ray aman-dreny azy, mety ny zavatra nylalovany teo manodidina sy ny fianakaviana azy mahatonga azy tsy manana faharetana mihitsy. Misy nge karazana olona tena nampiataina be teraka tsy faharetana zany. Aleo tena ekeny zany. Fa rehefa tanora io olona io lehilahy io dia tsy manana faharetana mihitsy. Eny fa hatrany amin'ny famolavolana fiainam-pitiavana azy dia teneniko anao fa mety hanana fahadisoana goavana dia goavana mihitsy izy eo amin'ny fiainany ary tena anao tena hoe accident
tena enjana izy satria tsy manana faharetana. Fitaizana ny olona anankiray, fiainana nandalova ny olona, mety ho fiaina tsarotra, mety ho ny fiadanam-be koa tsy fantaritsika zany, mahatonga azy tsy manana faharetana mihitsy. Manaraka izany ny tsy hananan'ny lehilahy matetika faharetana dia ny tsy fanekena ny planin'Andriamanitra. Tsy mitovy raha malala ny atao hoe planina sy atao hoe didy. Tsy mitovy zany. Ny didy dia voasoratra fa mila eken'ny olona, tsy maintsy eken'ny olona. Indrindra tany amin'ny testameta taloha, ary ny tsy fanekena didy dia miteraka fahafatesana zany. Zany tany amin'ny testameta taloha. Zany ny atao hoe didy zany, na lalàna. Fa ny planina kosa dia zavatra nosoritan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Soritan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety tsy manaraka an'izy io ianao, tsy hiteraka fahafatesana eo aminao zany. Tsy hota ihany koa ny tsy fanarahanao planin'Andriamanitra, tsy fahotana zany, tsy fanarahanao planin'Andriamanitra, fa hiteraka kosa fiatraikana ratsy eo amin'ny fiainanao ny tsy fanekenao planin'Andriamanitra. Hiteny zavatra anankiray aminao dia Abrahama. Nomen'Andriamanitra planiny Abrahama. Hoe ianao izy dia mila miala eto amin'ity tany ity ianao, hoento daholo mombanao rehetrarehetra amin'ny fianakavianao. Biby fiomponao hoento daholo. Dia makanesany amin'ny tany izay mbola ho asehoko anao. Planiny zany rahalahy, fa tsy didy zany. Azony Abrahama tsy nitanterahany zany planin'Andriamanitra zany, fa tsy mifanatanterahany Abrahama zany planiny zany, dia hiteraka zavatra goavana, fikorontanana eo amin'ny fiainany Abrahama. Mahatonga ny lehilahy anankiray tsy manana faharetana mihitsy dia tsy fanekena ny planin'Andriamanitra. Ianao io miaino io, ianao io eny ambony tomobile io, ianao io eny an-dalana io, ianao eny tokantrano io, ianao eny efa any am-piasana io, dia teteny aminao manana planina aminao Andriamanitra. Tsy amin'ity androany ity ihany, fa amin'ny fiainanao lava be dia manana planina aminao Andriamanitra. Ny tsy fanekenao ny planin'Andriamanitra, tsy fihetezanao anaiky ny planin'Andriamanitra, dia tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fiainanao zany. Tsy maharitra ianao matetika, tsy manana faharetana ianao matetika, tianao zavatra hafa foana ianao matetika. Ary isan'ny antony anankiray ihany koa mahatonga ny olona tsy manana faharetana dia satria maika loatra eo amin'ny fiainana. Maika loatra eo amin'ny fiainana. Be dia be zany. Raha ny ao amin'ny Baiboly dia be dia be ny ohatra amin'izany. Fa ohatra anankiray tena akaiky indrindra, napotika fiainana lehilahy anankiray dia ilay zanak'Adala. Maika loatra. Maika ny andova, maika ny anakarena, na dia efa niteneniny rainy azy fa hoe mijanona ihany. Fa izay atao trano rehetrarehetra dia anao avokoa. Na efa nitenenina azy ny fahamarinana dia hoe anao avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Zay ny fahamarinana. Fa ilay zanak'Adala kosa maika ny goka ilay arena. Raha lamalalo amin'ny tompo misy fahamarinana teneniny tenin'Andriamanitra aminao hoe ianao dia izao planky eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiarinao ohatra. Io fahamarinana io nefa dia tsy voatery ho tanteraka androany dia androany. Tahaka an'ilay zanak'Adala dia niteneniny rainy hoe ianao ange anao daholo ny rehetrarehetra hoe rehefa tsy eo intsony any arena any, andova n'ireo zavatra maro be ireo ianao. Fahamarinana zany. Dia tahaka an'izany ianao eo amin'Andriamanitra hoe raha lamalala zao hoe mianara aloha aza maika loatra fa misy zavatra marina tenenin'Andriamanitra anao hoe rehefa vitanao zany fiaretanao rehetrarehetra zany dia tahaka an'izao io fiainanao io ao arina kely ao. Mety ho lavidavitra fa saingy mila miaritra ianao, ka rehefa may loatra dia tsy maintsy manao fahadisoana ary dia tsy maintsy ho potika ihany koa ny fiainana. Zany no anisan'ny antony mahatonga ny lehilahy tsy manana faharetana. May loatra, tsy manana faharetana. Ny anaiky io moa antony anankiray ihany koa mahatonga ny hoe tsy manana faharetana dia izao, ela ihany koa ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra moa raha lamalala amin'ny tompo dia izao loko ho fantatritsika tsara fa ny valim-bavaka dia tena fahefan'Andriamanitra madiodio. Misy olona matsy amin'izao fotoan'izao ohatra ny toa manery an'Andriamanitra zany amin'ny valim-bavaka. Atao ohatra n'izao dia mamaly vavaka Andriamanitra, atao tahaka an'izao dia malaky ny valim-bavaka. Ekena fa misy toe-po tena andrasan'Andriamanitra tokoa aloha amin'ny valim-bavaka, ekena zany. Fa ny fotoana kosa hanomezan'Andriamanitra ny valim-bavaka dia n'Andriamanitra irery ihany. Ka rehefa ela ny valim-bavaka tsy maharitra ny lehilahy matetika. I Abrahama dia mahatratra an'izany na dia nanana faharetana be azy Abrahama teo amin'ilay hoe hiteraka ianao. Ela ny valim-bavaka tsy nanana faharetany Abrahama. Ako fantaritsika ry havana fa ny tsy faharetana
dia misy fiatraikany ratsy ary mety ho farany izay enjana sy goavana eo amin'ny fiainana indrindraindrindra ny lehilahy izay nataon'Andriamanitra ho mpitarika. Hiteny zavatra vitsy aminao fotsiny amin'izany hoe fiatraikany goavana eo amin'ny tsy fananana faharetana. Averiko tsara ilay dikany amin'ny teny frantsay dia hoe persévérance, ilay tsy fananana faharetana eo amin'ny fiainana. Jereo tsara Genesis 12 ny 1:1-7 dia nitenenina i Abrahama nitenen'Andriamanitra hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asiako anao dia hahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahanao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soanao aho fanozona izay manozona anao ary aminao nitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Azo lazaina fa kontrazany nataony Andriamanitra Jehovah Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Dia jereo tsara raha dinianao rahalaza ny tenin'Andriamanitra izany dia izao raha tody i Abrahama ka tsy niala tamin'io toeran'io tsy nandeha tany amin'ny tany izay naseho an'Andriamanitra azy dia tsy ho tonga firenena lehibe mihitsy izy ary tsy ho lehibe mihitsy ny anarany Abrahama izay anarana tononona hatrany amin'ny testamenta vaovao sy ny epistily rehetra ny anarany Abrahama izany. Goavana izany anarany Abrahama izany. Izany hoe raha tsy nanana faharetana izany Abrahama ka tsy niala teo amin'ny toeran'io dia nandeha lavitra nandritra amin'ny fotoana lavitra. Ny andro nandritra amin'ny fotoana lavitra dia very hareny Abrahama raha lama lalo amin'ny tompo. Ny tsy faharetana dia hiteraka fahaverezan-karena eo amin'ny fiainanao. Hiteraka fahaverezan-karena eo amin'ny fiainanao izay mety tsara ho tonga eo aminao. Izany no fiantraikany goavana eo amin'ny fiainan'ny olona tsy manana faharetana. Ny fiantraikany anankiray ihany koa eo amin'ny tsy fananany lehilahy anankiray faharetana dia ny tsy fahazahoana valimbavaka. Teneniko anao tetsy aloha hoe ny valimbavaka ane ka Andriamanitra no maso mandidy amin'ny valimbavaka e. Fa misy moa amin'izao fotoana izao karazana fivavahana ohatran'ny tomanery an'Andriamanitra no me valimbavaka izany. Jesosy Kristy tompo rahalahy tsy sanatria ohatran'ilay voasary na ilay paiso maniry lefa tena menamena be na mavomavo be raha voasary izy ka dia donona fotsiny dia milatsaka. Tsia tena tsy izany Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia maso mandidy amin'ny valimbavaka. Ka rehefa tsy maharitra ny olona anankiray, rehefa tsy maharitra mihitsy ny lehilahy anankiray eo amin'ny fiainany dia tsy azo valimbavaka mihitsy izy. Tena tsy azo valimbavaka izy. Na mety ho tara dia tara ny valimbavaka. Rehefa tara dia tara ny valimbavaka dia tadio. Fa hikisaka ihany koa ny vinanao eo amin'ny fiainanao. Ny tsy faharetana dia hitarika fahotana izany indraindray eo amin'ny lehilahy. Ary ny fahotana dia hiteraka fahafoana ny valimbavaka tokoa. Averiko, ny tsy faharetana dia hitarika fahotana ary ny fahotana dia hiterika zava-doza na fahafoana ny valimbavaka mihitsy. Davida tsy naharitra tratra ny fakapanahy, tsy naharitra teo amin'ny finoana sy ny toe-panahy, nanao fahotana goavana naka vadin'olona. Vokatra izay no fahaizan'Andriamanitra ary dia tena niandry fotoana ela dia ela tokoa ny valimbavaka tsara izay azony Davida raha tsy efa tena niverina ny bebaka indray Davida. Marihana fa ny fibebahana dia mila ataontsika eo amin'Andriamanitra rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra isika. Ny fiantraikany anankiray fahatelo eo amin'ny tsy fananana faharetana indrindraindrindra eo amin'ny lehilahy dia mety hamozanaina mihitsy aza. Mety hamozanaina mihitsy aza ny tsy faharetana. Tenin'Andriamanitra izay nitenen'i Jesosy any amin'ny Luka 1:9-20 sy ny 7:20 dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao hoe nefa tsy hisy ho very na dia singam-bola iray aza eo amin'ny lohanareo. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Jereo tsara. Amin'ny faharetana no ahatana ny aintsika riavana. Raha lamalalo amin'ny tompo misy fiantraikany ratsy ary goavana eo amin'ny fiainana ny tsy fananana faharetana. Mila mitandrina isika. Tu
Mamitiana telo mirahalahy no nampaherentsika tamin'ilay raha hoe ny finoana. Mampihetsi-po zany tononkira izany satria izany no tena angatahan'Andriamanitra amiko sy aminao rahalahy hoe manana faharetana mandrakizay amin'ny finoana mba hamirapiratra tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra ianao. Mankasitraka indrindra. Amin'izao tapany faharoa izao dia iteny aminao dinganako hoe inona ny tokony ataontsika? Ananantsika faharetana eo amin'Andriamanitra. Zava-dehibe raha ny faharetana. Satria ny faharetana dia hiteraka zavatra tsara. Tsy misy afa-tsy zavatra tsara ny faharetana, ny vokatry ny faharetana. Aoka ambara raha malala mitombo fa ny olona manana faharetana dia tena mampihetsi-po an'Andriamanitra. Tena mampihetsi-po an'Andriamanitra ny olona manana faharetana. Ary mahatonga an'Andriamanitra anao fanamby mihitsy aza. Satria aoka tena ho fantatritsika raha ireo lehilahy ilay voatonona tamintsika ty hoe lehilahy manana faharetana dia tena reharehan'Andriamanitra. Teo anatrehan'izao tontolo izao mihitsy. Iny, teo anatrehan'ny devoly aza. Teo anatrehan'ny devoly aza. Dia tena reharehan'Andriamanitra mihitsy ny lehilahy nanana faharetana tahaka ny Joba. Joba moa dia nitenin'Andriamanitra mihitsy teo anatrehan'ny devoly hoe ianao ve ozy izy efa mba nijery an'izany Joba izany. Fa tsy misy otra azy mihitsy. Tsy misy marina mitovy aminy mihitsy eny ambonin'ny tany. Ny devoly moa teny hoe ny fiarovanao azy angeny mahatonga an'io hoe zany ny fomba fijerinay ozy ny devoly. Zany hoe samy manana fomba fijeriny zany Andriamanitra sy ny devoly. Andriamanitra dia miteny hoe marina ozy izy. Tsy misy sy mitovy aminy. Ary za tena manana rehare mihitsy amin'ny Joba io. Raha malala. Ny lehilahy manana faharetana dia tena reharehan'Andriamanitra. Fierté an'Andriamanitra. Tena reharehan'Andriamanitra ny lehilahy manana faharetana. Pozy ny devoly hoe esory aminy ange ozy izy ny fefinao hoe fa miala aminao io. Tsy marina zany ozy Andriamanitra. Fantatra io. Zany na fantatra an'io ela noho ianao. Ny apôstôly 12 dia tena nanana faharetana rehefa nandray fanamasina. Ary dia voalaza araka ny fandiniana fa ireo apôstôly 12 reo tsy ireo ihany fa ny mpianatry ny tompo voalaza tao anaty baiboly maty martiora avokoa noho ny faharetana. Maty martiora. Zany hoe nandray satry-boninahitry ny fiainana avokoa noho ny faharetana. Reto misy dingana zay mba tiako menanao hoe ahoana ny fomba ataonao anananao faharetana eo amin'ny fiainanao. Zava-dehibe raha malala ny faharetana. Rehefa tsy maharitra ny olona anankiray dia teraka accident goavana eo amin'ny fiainana zany. Voalohany, mety eza anaraka dingana eo amin'ny fiainana. Mety eza anaraka dingana eo amin'ny fiainana. Mety eza anaraka antanatohatra eo amin'ny fiainana. Indrindra ny tanora amin'izao fotoana izao dia tena sahako no miteny. Fa ny ankamaroan'ny tanora dia tsy dia tena manaiky anaraka antanatohatra loatra eo amin'ny fiainana fa tetsambikiana foana. Ako ho fantatrao raha malala. Fa Andriamanitra raha nanao izao tontolo izao tamin'ny famoronana dia 9 andro fa tsy natao ny andro anankiray ilay izy. Ary ny andro anankiray voalaza ny baiboly fa hoe ny andro anankiray dia mitovy amin'ny arivo taona eo amin'ny olona. Ary ny arivo taona amin'ny olona dia toy ny iray andro amin'Andriamanitra. Raha malala amin'ny tompo 9 andro no nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao. 9 taona anie zany nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao andro fa-7 izy vao nitsahatra. Ely zany fa vetivety amin'Andriamanitra fa ela amintsika zany. Zany hoe ny fahelan'ny fotoana eo amintsika dia tena poto zay eo amin'Andriamanitra. Ary zany ny angavian'Andriamanitra aminao hanananao faharetana eo amin'ny fiainanao. Jero tsara, te ampahirinao raha andro
isaky ny navita zavatra anankiray Andriamanitra anatin'ny andro anankiray dia nisy zavatra nivoaka ny vavan'Andriamanitra hoe tsara zany. Ny lehilahy anankiray rehefa maharitra eo amin'ny fiainany ka mavita zavatra ao anatina faharetana dia tsy maintsy hiteny io lehilahy io hoe tsara ty zavatra nataoko ty, afa-po amin'ny zavatra nataoko. Meteza anaraka dingana eo amin'ny fiainana. Tepoka manaraka mba dingana ataoko hoe tsy avy amin'ny lehilahy izy ty fa mba fangatahana amin'ny vehivavy. Zany moa mahatonga amin'ny teny mba ranabavy mba inoy foana zao tenin'Andriamanitra zao hoe dingana anankiray mba mila ataon'ny vehivavy dia zao mila fampaherezana ny lehilahy. Mba mila fampaherezana ny lehilahy ao an-tokantrano ao. Na zanaka izy na vady izy, rehefa lehilahy tadio fa ny lehilahy dia nataon'Andriamanitra ho tompona andraikitra. Mila fampaherezana ny lehilahy. Avy amin'ny vadiny, avy amin'ny zanany, avy amin'ny mpampiasa azy. Raha manana an'izany ianao, raha manana mpanampy ianao an-tokantrano, mpiara-miasa ianao any amin'ny toeram-piasana, mila fampaherezana ny lehilahy. Mila fampaherezana izy. Raha vehivavy malalo amin'ny tompo, raha vadinao mety ho voakasika zao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy ampy faharetana loatra izy indraindray ohatra nosaosa eo amin'ny resaka faharetana. Aza dia pepona loatra e. Aza dia omena fanam-pepona loatra e. Dia indray zany ny vehivavy indrindra rehefa tsy dia eo amin'ny tompo izy dia manana na le fomba fiteny hoe lelaketrina. Lelaketrina. Za zao mba hiteny aminao raha vehivavy, mba hiteny aminao ranabavy. Matetika nge dia ren'ny mpifanolo-bodirindrina aminao e. Reny zavatra teneninao foana reny amin'ny vadinao indray tena mafy loatra ny tenentsika azy lelaketrina. Mba tianao ve satria enao nge nofo ray ihany amin'ny vadinao e. Ho nofo ray ihany izy. Dia mba mety ho mahafinaritra anao ve? Raha mba renao eny ampifanolo-bodirindrina anao eny anelakely an-dalana eny ka tenenin'ny olona hoe iny vadiny ketrina. Mety mahafinaritra anao ve zany? Tena mety tsy mahafinaritra anao zany fa zao ampaherezo ny vadinao. Mila fampaherezana ny lehilahy. Mahafinaritra ny lehilahy ary tena mampahery ny lehilahy. Lay vadiny mampahery azy, miteny azy fampaherezana. Vitanao io. Atao fa vitanao io. Vitanao io. Ianao ranabavy mba impiry zao anao, mba niteny tany vadinao hoe vitanao io malala. Fa ataovy. Na vitanao io sery fa ataovy. Mba impiry ianao zao miteny amin'ny vadinao an'izany. Mba impiry ianao mba nanafisafy ny vadinao, mba nikapokapoka kely ny lamosiny. Mba impiry ianao mba nanafisafy ny lohany vadinao. Ataovy ry malala fa vitanao zany. Aza kivy, mila fampaherezana ny lehilahy. Ilay ny lehilahy zany. Dia mahereza indrindra ranabavy manao an'izany fampaherezana zany amin'ny vadinao. Aza kivy zany. Manaraka izany dia mila ampivavaka ianao rahalahy. Eto dia mba hitenin'ny lehilahy. Mila ampivavaka ianao. Tenin'Andriamanitra amin'ny Luka 7:20. Ny andininy voalohany dia miteny hoe aoka hivavaka ka tsy reraka. Aoka hivavaka ka tsy reraka. Aoka ho fantaritsika rahalahy malala. Fa rehefa tsy ampivavaka ny olona anankiray dia tsy maintsy ho latsaka ny finoana. Ny finoana rahalahy malala dia azo avy amin'ny mivavaka. Azo avy amin'ny mivavaka. Tsy avy amin'ny toroteny ihany ny azahoantsika finoana, fa avy amin'ny mivavaka dia azahoantsika finoana. Avy amin'ny firaisana amin'Andriamanitra, amin'ny mivavaka lava dia azahoantsika finoana eo amin'Andriamanitra zany. Rehefa miray amin'Andriamanitra mivavaka tsy reraka ianao. Ianao ve mba mahavita mivavaka tsy reraka rahalahy? Vavaka tsy reraka zany tsy 2 minitra, tsy zany. Tsy 2 minitra, tsy 3 minitra. Ianao ve fa mba mahavita mivavaka tsy reraka, mialy eo mpandriana, mandoalika mivavaka. Jesosy dia mpanao an'izany maraina alina zany. Vavaka ka tsy reraka. Mari-pamantarana anankiray rahalahy teneniko anao amin'izao tenin'Andriamanitra fampianarana izao. Ny lehilahy anankiray rehefa tsy mazoto mivavaka, rehefa mpanao vavaka fohy, iny mivavaka nge tsy voatery ho lava be. Fa misy fotoana tena ilaintsika ny mivavaka lava. Alao teneniny zany. Misy fotoana ao an-tokantrano ao. Ao an-tokantrano indrindra rehefa eny an-dalana ianao mety tsy afaka manao an'izany vavaka lava zany. Eny ambony fiarakodia tsy afaka anao an'izany. Fa ao an-tokantrano kosa dia androany dia mba te hampianatra anao. Ilaina ny mivavaka lava. Ianao lehilahy. Matoa mavesatra aminao zany. Dia le firaisanao amin'Andriamanitra mihitsy no mety mbola voazongozona, mety mbola tsy ao tsara. Mila ampivavaka tsika rahalahy malala. Hahatonga antsika manana faharetana. Ary ny anankiray ihany koa dia misy tenin'Andriamanitra tena mety ilainao mafy androany. Jakoba 5:9. Mahareta koa ianareo.
mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Mampahereza ny fonareo. Raha lahy malala amin'ny tompo a. Da ndraingy dia tsika ihany no mila mampahery atsika. Itsika mihitsy mila mampahery atsika. Vitako io. Vitako io. Mba mila mivoaka amin'ny vavatsika zany rahalahy. Mila mivoaka amin'ny vavatsika zany. Aza dia miteny foana hoe sandray aloha dia tena vovoka sy laveniny. Sa aloha dia kankana sy olitra. Aza dia potinany zany matetika rahalahy. Tsy zany tsika. Tsy zany nanaovan'Andriamanitra atsika. Mampahereza ny fonareo. Ianao dia mila mampahery ny fonao matetika mahereza. Davida tena nanao an'izany. Manantenan'Andriamanitra ianao izy. Ny fony sy ny fanahiny mihitsy. Izy nampahery ny tenany. Izy nampahery ny tenany. Manantenan'Andriamanitra. Mampahereza ny fonareo. Mampahereza ny fonareo. Ianao zany mila mampahery ny fonao. Gideon dia ohatrany natsiaro hoe kely. Fa nampahereza n'Andriamanitra tamin'ny anjely izy. Ry lehilahy mahery. Mitsangana. Mandehana. Amin'izao herinao zao. Ianao maheno an'izao fampianarana zao rahalahy. Mampahereza ny fonao. Ianao mihitsy mila mampahery ny fonao. Mba teneno aminao. Vitako io. Vitako io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Vitako io. Ary indrindra rahalahy malala amin'ny tompo. Manana fanantenany. Manana fanantenana foana eo amin'ny fiainanao. Manana olana ve? Jero tsara. Manana olana ve ianao? Mila fantatra tsara. Fa ny olana eo amin'ny fiainanao dia tsy temboka farany fa faingo ihany. Ataon'Andriamanitra hitohiza ny fiainanao tsaratsara kokoa. Raha mifikitra amin'Andriamanitra ianao. Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo. Teo amin'ny hazo fijaliana. Ny teny farany indrindra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dozy izy. Vita dozy ny tevoly. Teboka farany ozy izy ny amin'io Jesosy io. Fa saingy tamin'i Jesosy. Faingo ihany zay. Ary dia mbola nitohy ny famonjena. Ary izay nino an' Jesosy Kristy tompo izay nandranorahan' Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Faingo nandova ny fiainana mandrakizay. Tahaka n'ilay jiolahy anankiray. Niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy Jesosy mba tsarovy aho rehefa ny fanjakanao ianao. Faingo niteny Jesosy nanao hoe androany miaonamoka any am-paradisy ianao. Tsy mba mahafinaritra anao ve zany rahalahy? Manana fanantenana tahaka an'izany. Manana fanantenana. Ninona zavatra mitrangy amin'ny fiainanao. Anisan'ny mahatonga ny olona manana faharetana dia ny fananana fanantenana foana. Manana fanantenana. Paul dia niteny hoe ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra finoana fanantenana fitiavana. Ekena fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Fa Paul dia niteny fanantenana rahalahy. Manana fanantenana amin'io asanao io. Manana fanantenana amin'ny vadinao io. Manana fanantenana amin'io zanakao io. Io zanakao efa tena tsy anananao hevitra intsony io. Miverena amin'Andriamanitra. Manana fanantenana fa Andriamanitra ny manova azy. Rahalahy malala amin'ny tompo. Izay ny mba zavatra natery androany. Tiako nentina teo aminao. Ary androany dia nino aho. Fa anova ny fiainanao, mampiakatra anao any miavo indrindra raha nyraisinao faran'izay tsotra ny fampianarana androany hoe manana fanantenana. Matetika tsika lehilahy dia ohatra ny tenenin'olona foana hoe tsy manana faharetana, tsy manana faharetana. Fa androany dia miporofolo ny tenin'Andriamanitra. Fa afaka manana faharetana ary afaka miakatra amin'ny avo indrindra ny lehilahy izay miaraka amin'izany Jesosy Kristy tompo zany. Izay nanana porofona faharetana faratampony teo amin'ny hazo fijaliana ao amin'ny tsiny asinao. Ny afatra farany tiako ataoko aminao dia zao. Raha mbola Jesosy no Andriamanitra ao. Raha mbola Jesosy no Andriamanitra ao. Zany ny lehilahy enjana nigagany zao tontolo zao tamin'ny faharetana. Ary amin'izao tsika zao. Eo akavanan'Andriamanitra izy no mivavaka ho azy sy mivavaka ho anao. Mbola amin'ny faharetana ihany. Noho izany manana faharetana ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Fa tsy maintsy hisokatra amin'ny fiainanao amin'ny fotoana anankiray. Mahereza indrindra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tompo misaotra indrindra. Zay no afatra androany. Te sotranao aho tompo satria voalaza tokoa ny afatra ao ary io rahalahy izay miaina amin'izao fotoana izao io. Ireo olona izay miaina amin'izao fotoana izao mangataka ho azy aho. Mangataka ho azy aho Jesosy. Ny anana ny faharetana eo amin'ny fiainana. Atonga azy voazatoetra. Voazatoetra ao aminao.
atonga zo ohatra eo amin'ny fiarahamonina ary andovan'ny fiainana mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany Solofo Raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirasoanao ho tahian'Andriamanitra indrindra.
fiankaso ilakinindanierinao bahanomehai foamvapo omba fitiavanao itianao rytopo omba fitiavanao itianao rytopo. mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.